Taranja kickboxing andray anjara amin'ny evidina ny tompon-daka eran-tany izay atao an'i Brésil isika anomboka ny voalohany volana oktobra zao ka hatramin'ny fahaenina ny volana oktobra. Omaly no nanainga ny délégationna malagasy izay nahitana mpikambana sivy ka ny fito amin'ireo dia ampanao ady tondry avokoa. Boxera fito mirala no nentin'ny fédérationna hiatrika ny fiadina ny tompon-daka eran-tany any Brésil eo amin'ny taranja kickboxing izay anomboka ny voalohany volana oktobra ho avy izao ka hatramin'ny fahaenina ny volana oktobra. Omaly no nanainga ny délégationna izay tarihan'ny filohan'ny fédérationna Brian Andrinirina sy ny tale teknika nasionaly Randriatafika Apollo. Championnat du monde izay atao any Brésil, fito ny combattant hoentintsika efa vorona tanteraka ny ekipe-pirenena malagasy ary ataoko hoe efa nanomatena hatry ny elaela ihany izay narahantsika tamin'ny fampahalalam-baovao samihafa. Ataoko hoe tena manana fanantenana ngeza dia ngeza tsika mitendry mitoraka ity satria misy tombony ho antsika zany indrindra ny eo amin'ny vehivavy mandeha favoriny atsika. Ny vehivavy ao amin'ny 51 kilo koa mena volo ataoko hoe ny champion titre tsy ao dia tena ataoko hoe manana tika herijika ahafahana mandresy izy amin'izay combat izay hatrehan'izay. Ny rehetrarehetra moa zany dia efa vorona tanteraka ireo combattantsika ireo fa engany mba ho toto somatsara antsika mba tsy hisy sampona ho an'ireo akizy ireo ahafahany miatrika somatsara ny combat izay hatrehantsika. Vonina zahay hiaro ny voninahitra Madagasikara hoy ireo boxera. Sudan vonina tsara Sudan no manao le champion du monde Brésil. Efa misy fatapatatra ve ny adversaire? Ny adversaire misy fatapatatra mihitsy bandy champion du monde farany teo zao no Milosan'i zay champion du monde farany teo. Eritreritry ny andiatra izy ianao amin'ny federation koa? Akan'ny champion du monde. Vonina aloha efa tena vonina tsara fa miady topy ihany. Mififaninana misy fatapatatra ve? Mififaninana aloha le maromaro zany le russe zany dia mety hoe mafimafy amin'ny. Efa nisy nihaona taminao ve fantatra amin'ireo mandeha any ireo? Dia ataoko any zany amin'ity indray pitoraka ny Kaiwan fa low kick zany fataoko taloha. Dia hoe Julien anao le low kick zany agny satria zay fa amin'ny même poids. Dia za manao le Kaiwan zany hoe low kick zany plus coup de genou sy breakfast. Zay zany dia olona mbola vavody olo zany tena fananana. Fa zany hoe hainao tsara ihany koa le Kaiwan? Haiko ihany koa ny Kaiwan ka anatin'ny fanazarantena zay dia efa niaplikenao nanao application le fa agny fotsy zany miandry fotsiny zany tonga. Efa vonina zany fa raha atao amin'ny kitrana dia mananao mafy tondra vokatra sady efa mafy dia mafy ny kitrana sady tena efa ao tsara efa miandro ny fotoana sisa. Inona zany tena hoe spécialité anao? Metimety daholo aloha fa mbola tsy fantatra fa raha hoe eny ambony regny dia mahita izy. Zao ve anao vao hiatrika lalao tsaim-pirenena sa efa? Efa nanao fa teto amin'ny champion d'Afrique dia mety atao. Fa ny ivelany mbola tsy mandeha? Mbola tsy nandeha fa zao no indana voaloha. Ireto avy izy fito menada hiatrika izany fiadina ny tompon-daka eran-tany izany. Eo amin'ny latsaky ny 120 kilao ahitana ny menavolo na Herniaina Jean Christian. Eo amin'ny sokajy zazavavy dia misy ny fahendrena eo amin'ny latsaky ny 12 kilao. Latsaky ny 450 kilao dia i Jacoba Gilbert. Latsaky ny 10 kilao dia Rafara Laiso Julien. Latsaky ny 17 kilao dia i Naval. Latsaky ny 13 kilao dia i Rasta na i Rakontratsimba Patrice. Mbola eo amin'ny latsaky ny 13 kilao ihany dia i Nigael Castro.